fotoana fiderana ny FFPM miarana faharoa sy ny FFPM efapolo amby efajato. Miarana faharoa sy ny efapolo amby efajato. Andao ange mila iarahantsika manokatra ny baibolintsika ao amin'ny Timoty faharoa Timoty faharoa toko voalohany ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Manao hoe zany amin'ny anaran'i Jesosy, tana amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Amen. Misy lohahevitra vaovao indray anafarana antsika amin'ity volan'ity riavana manao hoe tany mafy ny finoana. Ny olona mitana mafy ny finoana dia mitana mafy ny mariky ny teny tsy misy kilema. Ny olona mitana ny finoana dia mitana mafy ny mariky ny teny tsy misy kilema. Ary marika io dia azo adika tsotra izao hoe lasitra. Ary amin'itentsika hoe lasitra dia tsy hoe votoatin-kevitry ny teny ihany, fa tena hoe hatramin'izay mandrafetana azy, izay expression rehetra hitantsika ao amin'ny baiboly eo. Mitana mafy ny mariky ny teny tsy misy kilema. Ary izay dia manjary andasitra antsika ho tsy misy kilema koa io teny io. Dia voninahitra Andriamanitra ny fiainantsika miamana. Farak'isika ibeazika. Ray manano misaotra ny amin'ny teny omena anay zanaka. Meo anay tokoa tompony hitana izany amin'ny fitiavana sy ny finoana. Omeo anay ny hitahiry ny fahamarinana omeo ny tenina. Omeo anay mihitsy tompo ny ahay-tsenjery an'izany teninao izany. Fa indrindra koa omeo anay ny hankatoa ny teninao dia handasitra anay tsy misy kilema izany teninao izany ray manalo. Ary ampitombory amin'izany ny sainay hahafantaranay izay sitraponao maro. Dia tena ho voninay trano hankasitrahana ny fiainanay. Ny anaran'i Jesosy. Oh
sika mbola omeny ohatra androany Onesiforosi ao amin'ny faharoany ny toko voalohany ny andiny fa 11 hatramin'ny faha-12 miresaka azy amina Jesosy omeny tombo famindram-poana eny ankonina ny Onesiforosi satria namelombelona ny fanahiko matetika izy fa tsy menatra migadrako fa raha tandrena izy dia mitady hahifatratra ka nahita ny tompony ampahita sy famindram-po amin'ny tompo amin'izay andro izay ary ny hahifatratry ny manompony atany Jesosy dia fantatrao tsara. Amen. Onesiforosi dia tsy menatra mampiseho hoe kristiana toa ny apôstôly Paoly. Tsy menatra na nisy soa azy ary tsy menatra migadrana. Izany ohatra hoe tomba antsika amin'izao marain'izao isika mbola hidery hisaotra an'Andriamanitra amin'izao. Tompo malala misaotra anao zahay ny amin'ny ohatry Onesiforosi izay tsy menatra anao, tsy menatra migadra ny mpanampinao izy. Misaotra tompony amin'izany dia omeo anay koa ny tahaka azy tsy menatra anao. Raha tany Efesosy izy dia nanofatratra ny apôstôly Paoly. Meo anay koa Jesosy ny anompanao fatratra amin'izay anjara fanompona nanendrina ao anao. Raha tany ampigadrana ny apôstôly Paoly mbola mikarakara azy fatratra izy, tsy menatra nanofa kristianina toa ny apôstôly Paoly ary maika namelombelona ny fanahiny. Jesosy malala omeo anay koa ny ho mpamelombelona ny fanahiny namanay kristianina izay namanay ao ampigadrana. Meo anay no mpamelombelona ny fanahiny dia amindra fo aminay sy ny ankohonanay koa ny amin'izany. Ampianao zahay tany amin'ny finoana ary avozinay ankehitriny izany fanorantenanay anompanao fatratra raisy ny fanahiny raisy ny mombanay rehetra tompo fa izany no atakay aminao. Amen.
Loalaty fa fitovolana kotra taonarondrobokabrarivo laty favaly manaraka ny trinité mba jinantsika no aleotrokakao nama hoe tamin'ny mafy ny vonoana mitsangana riamana aleo mitesitsika ny lefatran'olopatona tonakona misakotana ny vonoana sy anakanana.
koa no hitokonina tany voatana ahoana ny anadirana ny fahasoavana izay efa nomenao anay teo amin'ny fiainanay na dia ny tombonandro izay isitrahana ankehitriny aza ka fisaona no omenay anao tombo mankasitraka mba masimo sy amareo eo anatrehanao zao mififirana tanterahana ankehitriny zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. raha tanteraka zavatra ilay tianao endrasy vetivetikany dia dika ny paster dia atao dia miaraka pasteur miaraka amin'ny rano iray very ataontsika
ianao anampiangonana ozy izy tonga atao ampiangonana dia raha vitanao dia raha very ty tsiko raha fiainy tsara mihitsy raha vitanao tsy mandatsika ny raha anatin'ny very io mandeha manodidina ty fiangonana ty dia tsara tsodrano mihitsy ianao amperina izay alehanao tsy maninjano ozy ny vehivavy anankiray fa ho ataoko izany dia lasa izy tena fiangonana mihitsy le vera mandeha izy manodidina ny fiangonana mandeha ny fiangonana dia verenetao kamy ianao avy eo izy paster dia lasa dito vavy anankiray lasa izy lasa kelikely izy kelikely tonga teo paster ihany dia ahoana misy latsaka tsy misy ka inona nefa ny zavatra hitanao atao anatin'izay manaovana an'izay tena mitazona biana tsara hoe tsy maintsy mijery an'ilay zavatra fanao manjary very manjary very kera zao zay paster tahaka izany ihany koa no mangatahaka anao rehefa mifindra fiangonana ny jesosy jery tahaka ny jerenao an'iny vereny fa raha mijerana amin'ny hafa anao mety latsaka iny vereny mety latsaka le rano dia ohatr'izay fiainana amin'ny fiangonana amin'izay rehetra lianao any jesosy jery fa aza mijery fiainana izay atongavanao manatandra tanjona mahina zay tovavy dia paster tena fonany aloza hitsana ihany dia tahaka izay ny fampianarantsika ho anankizy dia dadora dia aviantsika ihany nefa na izany namaky ilay tenin'Andriamanitra teo aiza no nahita anazy tamiainy tato fahatelo ny fahavalo eo vakintsika anaran'i Jesosy ary tamin'izay dia nisy kardiana sasany manatona ka miampangany Jesosy dia marantsika toka Jesosy ifonanay raha natoetra tahaka n'ireny nataon'izay nikardiana tamin'izay fotoana izany izahay fa ankehitriny izay dia mangataka anao hanana fijery hibanjina mamandraka tsy hanatena afatry ny fiainana nandaritra any dia ampio izay mba tsy ampiry zavatra ratsy amin'ny namanay amin'ny narana Jesosy no mangaoka amen. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary dia misy mpikabary miantso mafy hoe
izao no lazaina aminareo ry fokom-pirenena, ry firenena sy samihafa fiteny. Rehefa mandreny faneny ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokana sy ny samboka sy ny valia sy ny saimponia ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo dia miankofa ka mivavaha misarona volamena izay efa natsangany Nebokadnezara-mpanjaka. Ary na iza tsy miankohaka sy tsy mivavaka dia atsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny lafaoro misy afony rehetra. Koa tamin'ny fotoana nandrenesan'ny fokom-pirenena rehetra ny faneny ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokana sy ny samboka sy ny valia ary ny zava-maneno isan-karazany dia niankohaka sy mivavaka tamin'ny sarona volamena izay efa natsangany Nebokadnezara-mpanjaka, ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra. Ary tamin'izay dia nisy kaldeana sasany nanantona kany am-pangany Jiosy. Dia niteny izy ka nanao tamin'ny Nebokadnezara-mpanjaka hoe, ry mpanjako, hoverina mandrakizay hoe ianao. Ry mpanjako, ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra izay mandreny faneny ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokana sy ny samboka sy ny valia sy ny saimponia ary ny zava-maneno isan-karazany dia miankohaka hivavaka misarona volamena. Fa izay tsy miankohaka sy tsy mivavaka kosa dia atsipy ao anatin'ny lafaoro misy afony rehetra. Koa misy Jiosy izay nataonao ho toy ny andrara amin'ny Babilôna sy ny feny dia Sadraka sy Mesaka ry Abedinego. Ireo lehilahy ireo tsy mba manaiky ny teninao akory ry mpanjako, tsy mba manompo ny Andriamanitra ao izy na mivavaka misarona volamena izay efa natsanganao. Dia niteny tamin'ny fahavinirana sy ny fahatezerana Nebokadnezara ka nasainy nalaina Sadraka sy Mesaka ry Abedinego. Dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo. Dia niteny Nebokadnezara ka nanao taminy hoe, mofa naninareo va ry Sadraka sy Mesaka sy Abedinego ny tsy mba hanimponareo ny Andriamanitra na hivavahanareo amin'ny sarona volamena izay natsangako. Ary ankehitriny raha nomany ianareo amin'izay andrenesanareo ny faneny ny anjomara sy ny samboka sy ny valia sy ny saimponia sy ny sobaba sy ny lokana ary ny zava-maneno isan-karazany ka miankohaka sy mivavaka misarona izay natao dia tsara izany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia atsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny lafaoro misy afony rehetra. Ary iza moa izany Andriamanitra nivonjy anareo amin'ny tanako izany dia namaly Sadraka sy Mesaka ry Abedinego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe, ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afony rehetra sady hamonjy anay amin'ny tananao mpanjaka. Ary na dia tsy izany aza, aoka ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tompoinay ary ny sarona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Dia feno fahatezerana Nebokadnezara ka niova ny tarehiny tamin'ny Sadraka sy Mesaka ry Abedinego. Dia nasaina fanaina impito mihoatra ny famana azy ny lafaoro. Ary izay lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramilana no nasainy namatotra ny Sadraka sy Mesaka ry Abedinego sy nanipy azy tao amin'ny lafaoro misy afony rehetra. Dia nafatotra ireo lehilahy ireo nefa mbola teny aminy ihany ny lobany sy ny akanjony ary ny kapotiny mba amin'ny fitafiany hafa koa ka dia natsipy teo anatin'ny lafaoro misy afony rehetra. Ary satria mafy ny tenin'ny mpanjaka ka natao mamaindrindra ny lafaoro dia maty ny lehilahy ireny lehilahy izay nanipy any Sadraka sy Mesaka sy Abedinego. Ary izy tehilahy ireo Sadraka sy Mesaka sy Abedinego dia voatsipy amin'ny patorana
teo anatin'ny lafaoro misy afony rehetra. Dia talanjo ny Nebokadnezara zara-panjaka ary nitsangana faikana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsainy hoe moa tsy telo lamifatotra vanina tsipitsika tao anatin'ny hafa. Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe marina izany ry mpanjako. Ary hoy izy ka nimindro aho mahita efa-datsy mifatotra mandehandeha eo anaty hafa, nefa tsy maninona akory izy. Ary ny fijery iray faefatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Dia nanantona ny varavaran'ny lafaoro misy afony rehetra Nebokadnezara ka niantso hoe ry Sadraka sy Mesaka sy Abedinego, mpanompin'Andriamanitra avo indrindra, mivoara ka avy aty. Dia nivoaka avy teo anatin'ny hafa Sadraka sy Mesaka ary Abedinego. Toizantsika famakiana soratra masina ao amin'ny fanakiana vaovao. Filadan-tsara araka Marka fahavalo mandiny efatra amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Ary nifarantsika famakiana soratra masina ao amin'ny epistily faharoa nosoratan'i Paolo amin'ny Timoty. Timoty faharoa toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakiana miara-tompoko. Ary nantsona anatin'azy ny vahoaka mba hampianana dia hoy izy taminy raha misy tamanaraka dia aoka izy an-dapi-tenana sy hitondra ny azo fijaliana ka manaraka. Fa na iza no mpamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy noho ny antso ny filazantsara dia hamonjy izany. Fa ino no soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao azy kanefa very ny ainy? Fa ino no nomen'ny olona hotakariny ny ainy? Fa na iza no menatra sy mitenjo amin'ity taranaka sady mijangajangana manota ity, dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy ny voninahitry ny rainy mba mianjeny masina. Tamin'ny finoana sy ny fitiavana ao Kristy Jesosy, ny mariky ny telo tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zava-tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Fantatrao fa efa nafory azy rehetra ny Azia, isan'ireny Figelo sy Hermogely. Omeny tompo famindram-poana ny ankonany Onesiforosy satria namelombelona ny fanahy matetika izy fa tsy menatra migadraka. Fa raha tamin'ny Roma izy dia mitady afatratra ka nahita. Ny tompo ane ambahita azy famindram-po amin'ny tompo amin'izay andro izay, ary ny afatratra nampony hafa ny Efesosy dia fantatrao tsara. Amen. Thank you.
babatsika Remabala mitenena fa voninkainanao zay ankehitriny fa ny tenanao no ambary amin'ny anarana Jesosy. Amen. Mbola otonga antsika tsirairay hatrany trainana ny famindrampony sy ny fahasoavana fanandriamanitra iray sy Jesosy Kristy ataontsika. Amen. Resaka fantsika ny baibolitsika ao amin'ny Daniel 3:7 izay vavonaraka ny mpamombony teo izay nangalantsika miakatra. Dia efa entinareo ny havana teny tahaka izao hoe indro aho mametraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny amboty. Mentika ny entsika izay. Mety efa herinareo ihany koa ary entsika maherezana olona mihitsy aza hoe ity amin'izao tontolo izao ahitanareo fahoana matoky izao fanak'izy tontolo izao. Tahaka izany hoe havana malala ny nahazo an'ireo telo rahalahy izay manoloana antsika ny perikopy. Reto mpamombon'Andriamanitra reto dia Sadraka, Mesaka ary Abednego. Ampivolanitsika dia hibanjina ny lohahevitra hoe tany mafy ny finoana. Amin'ny alalan'ny perikopy dia tsika miezaka lohahevitra ny hoe tany mafy ny finoana fa ny finoanao no hamonjy ianao. Ny finoanao no hamonjy anao ihany. Voalohany raisitsika amin'izany dia ny olona amin'ny tany finoana dia fonona ho maritiran'Andriamanitra. Ny olona amin'ny tany finoana dia fonona ho maritiran'Andriamanitra. Fa inona moa ny zavatra niseho ny havana nanamboatra sary olona goavam-bera mpanjaka Nebukadnesara. Raha ny baiboly dia hoe olona manodidina 30 metatra eo izany ny havana izy io araka ny mpandinika. Dia fametrahana ny tanjona ny Nebukadnesara tamin'izany izy no atao hoe anisan'ny firenena tanjaka ary nambady firenena maro tao anatin'izany. Tia metraka izy fivavahana tokana tao anatin'ny firenena maro samy hafa fiteny araka ny voalaza teo hoe aoka hiankohaka eo anatrehan'io sarona izay matsangaka eo ny firenena rehetra. Zay zany napetrana. Inona ny zavatra misy eto? Reo Sadraka, Mesaka, Abednego reo Jerosalema, olona voababo reo. Efa inona ny zavatra misy? Tsy mety ny ankohaka izy ireo. Efa tena hoe raikitra hoe andaontsika hiankohaka daholo tsofina ny anjomary natao karazana fionjavana maro samihafa dia tokony ankohaka fa izy tena mitsangana. Fatany maromaro nefa ny vokan'izany hoe efa tsy miankohaka dia makaiza anaty laforo. Ny zavatra tsara fantatsika ihany koa tompoko hoe iza nameny anarana izy Sadraka, Mesaka, Abednego. Reo tsy anarana Jiosy ireo fa anarana napetraky Nebukadnesara mpanjaka mihitsy izy io. Ny fanomezana anarana teo amin'ny testamenta taloha dia midika hoe raha ohatra hoe izany manome anarana ny zavatra anankiray ananany fahefana izany ny zavatra iray. Raisitsika ohatra tamin'ny Adama na ny hoe anarana biby maro samihafa. Ary izay nahafahana olombelona hoe manjaka ny zava-boary satria tsika manome anarana azy. Tamin'ny andron'ny Josefa eo teo dia ny Farao tao Egyptiana no nanome anarana manokana ho an'i Josefa tamin'izany. Dia tahaka izany koa dia hoe Nebukadnesara manana fahefana tanteraka amin'izy telo lahy. Kanefa inona zavatra mitranga? Tsy nanatanteraka ilay tenany izy. Zavatra goavana be zany, zavatra tsy maimana zany, fa tena hoe miankina manaina mihitsy ny zavatra natao. Kanefa namoa mijoro izy teo amin'ny finoany tsy ankohaka izay afa-tsy Jehovah-Andriamanitra irery ihany. Asoana amin'izany zany dia hoe mety lasa baro ny olona anankiray fa ny fono sy ny finoany dia tompo-tsafidy ny olona iray rehetra.
fiarana. Ary izay ihany koa ny resaka famonjena ny olombelona tsirairay avy. Tompo-tsafidy ny foninao ianao, miankina aminao no miantony havonjy ianao na tsy havonjy ianao. Fa tsy ahirikana amin'ny hafa izany hoe ka sarotra be amin'ny fiainany. Dia mandeha ho azy raha lazana angalatra, sarotra be amin'ny fiainany. Dia manao toany tsy manao izany, tsy ahirika amin'izany. Fa andehantsika hijoro maritoera tahaka nisy telo mirahalahy ireto. Na inona zavatra mitranga, na inona zavatra tompo-tsafidy isika amin'izay ilomontsika riavana. Sarotraka misy sakamety koa izay no atao hoe fitaratra raha ny perikopy io. Fa mila koa riavana ny fiarahamonina izay misy antsika. Mila sarotraka izy, mila mimesaky izy, mila petiny koa izy. Avita antsika riavana hijoro tahaka an'izany. Fiona ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ny mankamany fiainana ny olona, ny mankamany amin'ity fiainana ny olona. Ary ihany koa ny fandrahoana samihafa, ny tahotra samihafa any amin'ny toerana izay misy. Ka raha misy ny toy hoe ataontsika anao izao, dia amin'ny tahotra hoe raha tsy hanao an'izany dia sao dia voaraoka eto. Raha tsy hanao an'izao dia very tombontsony eto. Raha tsy hanao an'izao dia ahiriky ny fianakaviana. Riavana ao amin'ny tompo, hisarika antsika ny soratra azy. Tena antsika ny tompo, andehantsika voazina dia maharitona antsika. Tena hoe ilay kristianina natahan'Andriamanitra antsika, fa izany kristianina izany dia mijoro hatramin'ny fahafatesana. Milovantsika antsika ny amin'ny andeny fafito ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy hafa, mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka. Dia toerantsika faharoa folo, ary na tsy izany azy aoko fantatra ry mpanjaka fa ny Andriamanitra dia tsy ho tomponay ary ny sarina volamila fanatsananao dia tsy hivavahanay. Dia riavantsika amin'izany toeram-pozana ahijoro ny tomaly mafy ny atriana izany. Fa ahoana moa izay ao amin'ny filazantsara izay vavakisika teo, izay olona vonona hanolotra miaino ho an'ny tompo no azo izany. Fa na iza no te hamonjy ny miaino dia avery izany. Andehantsika riavana hanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy. Ny fampaherezana ny manao dia hoe raha noho ny finoanao noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo no voahirika teo amin'ny fiarahamonina. Raha noho ny finoanao, raha noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo no hoe misy tombontsoa very teo aminao, mifaly riavana, mifaly fantsava-dehibe ny anaranao voasoratra anataratra. Fa raha manatin'ny reny ianao no menatra ny amin'ny tompo dia araka ny filazantsara tao ihany dia mba menatra aminao ihany koa ny zanako amin'ny fiaviana. Fa ny fiavian'ny zanako dia tanana tahaka ny mpangalatra. Mety raha rivo izany, mety ny ampitsy izany, mbola tsy fantatra eo ihany. Fa nataontsika andehantsika hijanona mahatoky amin'Andriamanitra. Ary araka ny Baiboly jerentsika amin'ny Apokalipsy ihany dia fijerena lavitra eo hoe amin'ny andro farany any dia misy ilay hoe nouvelle ordre mondiale, ametraka vola tokana, fivavahana tokana, mpanjaka tokana. Ary tandrendrona izany izy dia anariana any mety efa amin'izao fotoana izao izany ametraka ny olona hoe tia fivavahana tsy maintsy apetraka. Andehantsika riavana dia misy zao dia volavolaina ny fontsika, volavolaina ny toe-panahitsika hoe atoky inona ny trano Jesosy, atoky. Kanefa izany amin'ny olombelona sarotra fa ny aina izany tsika hoe mafy ahoana ny aina izany. Mandehantsika hivavaka mafy, angataka amin'ny tompo Andriamanitra, ampianao, tianao, mihoatra lavitra izay rehetra mety amin'anako. Tompo Andriamanitra amin'ny tompo fitiavako anao. Tena andehantsika hivavaka amin'ny Jesosy Kristy riavana eo amin'ny fiainantsika. Ampitombo ilay fitiavana hoe Jesosy ampianao tena ho tianao. Angatao toy izany riavana ho tanterahana moa izany.
tatareo natoera maro izay fanambary teo amin'ny teto amin'ny firenena teo tantaran'ny fiangonana zany. Raisitsika ohatra hoe razalama marikiro fantangely nazo azy kanefa nao hitako ny lalatsara ozy izy ka isora itsoro fa tsy esody ny tena mpamonjy azy natao sadraka misaka abedilego ny teny mpanjaka alefantsika reo dia raha tsy mekoaka nareo izy para mekoaka nareo dia tsara zany fa tsy mila ny adentry izy tsy akoaka zay dia tsika nao zany rehefa tena hoe efa tsy sody tsy esony eo amin'ny fiainana tsy vadibadikatsika fa ao anatin'ny andro varantsika zao rehefa dia mahereza rehefa miara-dalana aminao tompo rehefa tapa-kevitra ianao tia milalana izao ty ny fanahy masina aminao ny amahery ianao ary vitanao mijoro ho sadraka misy abeliko eo amin'ny fiarahamonina anamin'ny tontolo ny asa izay efa nametrahanao azy fa tsy ireo ndray fiarahamonitsika reny fiarahamonina fahalovana dia manjaka tsy fandre-palemana maro isan-karazany mampalahelo satria nahoana tsy akalona mahatoky ao Jesosy Kristy. Ny apatra faharoa dia izao reny ny olona mitana fonena dia mahita fitahina ao anaty fisedrana mafimafy zany dao hevitra zany kanefa zay ny marina soratra an'lasiny olona mitana finoana dia mahita fitahina ao anatin'ny sedra izay malovany fiainany riana. Eo vakintsika ny teny fahatiny boribory vakina minaran Jesosy zany aloha izy ka mihindro ao mahita efa datsy mifatotra mandehandeha ao anaty hafa nefa tsy manino akory izy ary mijery ilay faefatra ilay toa zanak'Andriamanitra ry havana milalao ao tady dia fa ao anaty fisedrana mipoinga eo amin'ny kapo raha ambin'ny folo fotoana iaonanao amin'ny Jesosy Kristy. Jereo anatin'ny ady maro izay atrehanao Jesosy fa ao izy ary ao izy tena nampianao izy ry havana malala ohatrandray tsika tsy mahay mijery an'izany fa ny faharoa manaraka an'izany ihany koa ao anaty fisedrana dia kina zavatra vao marety hoe fatra ry zareo andeha hiditra amin'ny laforo rehefa tonga tao izy tsisy maina ny momba azy mantao afa-tsy ny rehefa tondrana ihany ao anatin'ny fisedrana izay lalovantsika mamasy rehetra mety mbola mangeza antsika ny tompony ihany eto hoe fangejana ranofio fangejana amin'izao tontolo izao fa ao anatin'ny rentsika manondany manodiny tena somatsara inona tompo ny tianao ranotsara inona mbola tsy sitraponao fa ho farany ao anatin'izao fisedrana zany ararao toriana raha mangaloaty mafy anao ankehitriny dia tsika tenitea antenitena tanteraka tsika inona zavatra tsy maintsy mbola farana Jesosy fa toy amin'ny diary ny fisedrana maty fa ao zany Jesosy fa ao zany fa anisan'ny maty antika indrindra riana raha mandalo anaty ady sarotra tsy mba nahita ny Jesosy akory tsy mba niaona ny Jesosy akory fa fiovam-pony ny tanjony amin'ny fiaonana ny Jesosy Kristy misy toe-tsaina toe-piovaina fa nahita ny Jesosy isika rehefa tao anatin'ny ady maro izay nalovantsika fa fitahinao anao zany dia vadika fitahinanao ny antsara izay lalova rehefa tena hitanao Jesosy tahaka ny sadraka ny saka Abednego manaraka an'izany lalovanao fatiaky dia indrindranao raha tahaka izay midiranao tao ihany mbola ivoanao anatin'ny ady sarotra eo fa tokony hitondranao fitahibana avy aminy inona mipetra voafongotra tao anatin'ny ady sarotra izay lalovantsika inona ny zavatra hoe fatorana nazitsika hoe mpizaratra ty Jesosy dia tsy mety afaka mihitsy ahy vatra ndraiky ampanadovan'Andriamanitra amin'ny lafolafôlitsika ahafahana mamaly le fatatra ndraindray tenenina malefaka eny tsika tsy mety afaka n'izy fa mpanadovana ady mafy maly dia amin'iny Jesosy manary mampahery ny fiangonana mampahery anao ry havana Jesosy Kristy any hitananao mampafantatra hoe ao anatin'ny ady sarotra lalova ty inona mitoetra tokony alana inona zavatra mbola mamatitra fa tokony alana angatao amin'ny tompo fanomorana
mombana satraka misy abidiniko ka raha ao anatiny atomany azytsika ao Jesosy tsisy mainy no manory lalana rehefa tena Jesosy fantoana ny eo amin'ny fiaina ny endrika ivelany tahaka nahitany mpanjaka ny mpanompony rehetra ivelany dia hoe olona hitsara ao anaty lafao fa ianao ao anatiny misitraka amin'izany fiainana amin'i Jesosy Kristy, misitraka amin'izany fantoana voavaaka teraka. Raha fitiana azy izay miakatra izay ray amina dia ny olona mitana finoana dia ny olona vonona mariteran'i Jesosy Kristy tompo. Ary manarak'izay ny olona mitana finoana dia mahita ny fitahina ao anaty fisetrana. An'Andriamanitra iray ny voninahitra ao antsika kosa izany teny izany. Amen. Babasika rehefa reny ny teninao Jesosy miantso anay olona mahatoky amin'ny toerana izay namitrahana anay tsirairay avy. Jesosy tsy vitanay reny, tena tsy vitanay reny indrindrandrindra hoe anaty ady-sarotra fiainana mpameha sarotra lalana ankehitriny. Kanefa fantatra fa tsy mahafana osana no ianao fa fanahy mahery mamomeo anay tompo fo mahatoky hijoro tanteraka ho azy. Mamomeo anay Jesosy Kristy tompo ny fahavononana manaraka arivo olona mahatoky ao aminao Jesosy Kristy tompo. Andrao foana ireo toetra izay tsy mahafanay nijoro fahavolom-belonao tamin'ny toerana rehetra izay nalehanay hifonanay ireny. Dia ianao Jesosy Kristy ihany koa no miantso anay hoe ao anaty ady maro izay hatrehanay mandihy teny izany fa mila hoe miaona taminao ihany koa izay Jesosy Kristy tompo. Indray Jesosy azo avela-kerikerika foana fa toa mahita n'ilay tozy Andriamanitra ary ao anaty fisetrana dia ataovy tanteraka aminay iteny hoe ahitanao Jesosy Kristy ka tsisy omahy ny aminay manontolo fa mifatorana ihany aoka ny hoavaka varotra izay mety amin'izao tontolo izao. Zavatra mamaritra anay ao fina dia mifonanay koa Jesosy ireo toetra tsy miendrika fa tena vadira minovana izahay, tsinitsiny izahay raha mbola hiditra ao anatiny hoe ady mary kanefa tsy ao akory ianao tsinitsiny na fiainanay tompo fa amin'ireo fo izahay manelahy erikay fa mamomba anay raha ao anatin'ny ady sarotra izahay. Dia misaotra famindramponao miankinanay ary raha Jesosy Kristy izay nalatsaka tamin'ny fitsaranany anadio izay namarinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
miara-mahalao ny tompo ho antsika izay maiky tokoa ny fahotantsika fanatrehan'ny tompo ary mibebaka marana tokoa itsangany andreny teny somany fahatotry ny tompo antsika famelana antsika ho ny tompo aminao satria minoanatra ianao ka nanatridina tonanatrea izao efa miaina izao efa nandevina ny fahadosoanareo tahaka ny fandevina ny zavana ary efa nandevina ny fahotanareo tahaka ny fandevina ny raona ho miverenako fa efa namavitra anao efa tonga ny zanakorona hitady sy amonjy ny very voavela nyerikareo noho ny anarany masina aleluia amen amariny narany tompo ary fa voavela nareo ary midera ny anarany Andriamanitra afaka mionona sy mitana mafy ny finoana izany ary misaotra fa ohatra velona teo amin'ny tantara tamin'izay ireo
zanakao Andriamanitra miazona mafy ny finoana ary afaka naneo ny herinao sy ny voninanitrao nandray ny fahasoavanao mba hianatra azy ireny koa izahay ary mametraka eo am-penatananao ny fanoloran-tenana tsirairay avy mba hifikiranay aminao Andriamanitra na dia maro aza ireo sarom-bolamena feno mpamirapiratana mitaonanay handoaky amin'izy ireny ireo karazan-tsampy hita miariary na miafina izay misarika anay ary toa mandresy lahatra anay ary hita famirapiratana eto amin'izao tontolo izao. Anatin'izao vavaka izao dia mahatsiaro ireo olona tojo fifaninana rehetra izahay mba tsy hanary anao anatin'ny fifaliana fa tena hitodika ka hankasitraka anao. Ireo hanoro tanamadimy, ireo nahazo faradimy, ireo entina omby teo amin'ny ezaka rehetra izay nataony. Mivavaka ho azy ireny izahay Andriamanitra. Fahatsaronay koa tamin'ny teny izay nampitodrainao ny mpanomponao fa ao anatin'ny ady mafy dia mihiratra ny masom-pananay ka indro mahita an'i Jesosy Kristy ilay efa niaritra ho anay. Mivavaka ary izahay mba ahaizan'izay rehetra tojony sarotra mibanjina anao Kristy amin'ny fahoriana izay mitandresatrano na malala izy na manana olana ara-pianakaviana arak'asa mety ho tonga ny amin'ny fitsarana dia ataovy mahitanao anatin'izany izy Jesosy. Ireo ao anatin'ny aretina sy ny fanantenana ataovy mahita anao Jesosy Kristy manatsotra ny tananao manarina azy eo mpandrina mikarakara azy ary mahatsiaro koa ny fitiavan'Andriamanitra. Misaotra anao ny anananay firenena mbola azo toerana na dia didiny zava-tsarotra sy manahirana azy koa dia apetraka eo am-penatananao Andriamanitra. Ireo tompona andraikitra mahay fisangarana tonga eto amin'ny firenena misy anay, ireo tompona andraikitra vahiny izay niraraka manatanteraka niraka nampanaovina azy ny manton'izany indrindra ireo mpiara-miasa ny fiangonana. Mivavaka aminao izahay ireo ho an'ny fiangonanao, ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny fiangonana maneran-tany. Amin'izao volana aogositra izao dia taony izahay fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara hitana mafy ny finoana. Mila hiraraka ireo izany satria misalasala ao anatin'ny zavatra maro samihafa izahay eo ampiatrehana ny fampianarana izay mifafy eny amin'ny fiarahamonina enonay amin'ny fampielezan-teo tompo. Aoka hiazona mafy ny finoana ny kristiana rehetra manerana izao fiangonanao eritsekema izao ary esory ny fakamangidy ao anatinay mba tena havoly sy havokatra ny tsimoka sy ny votsarana fafinao Andriamanitra. Izany no maniry anay ary mbola ahatsiarovana koa mahazanaka Andriamanitra anay anonanay ray mivavaka nampianarana Jesosy manao hoe ray nay izay nananitra ho asinana ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny ananitra miorenay izay nasaza anay ary mamelana kay tahaka ny ananay izay leka taminay aza mitondra ny afakana manafana ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Amianarako raha misy tia anaraka dia aoka izy ananotrinany sy hitondrina fijaliany ka anaraka maro tokovavalo mandeha mipanaky dalaoa zany tena Andriamanitra any manao fiteravanatsika ary andorany koa filazana raha fivonana ampisaorana voady
Nazarena. Olona iray manolotra ara-pisaorana 20,000 ariary ho an'ny fiangonana. Ny mpianakaviana iray manolotra 20,000 ariary izay mivolanana toy izao: 10,000 ariary ho an'ny pasteur Fabrice ary 10,000 ariary ho an'ny AFF. Ny mpianakaviana iray manolotra 10,000 ariary ho an'ny fiangonana ary mangataka ny hira ao amin'ny fianakaviana faharay amin'ny 20 andininy voalohany. Raha ny fiangonana mitohatra ampiarana ny fandraisan'olona tao amin'ny tanana isa-pianasina sy alavima mokandora sasany ka hatramin'ny rehefa atoandro. Avy amin'ny avidian'ny antsoina ny rekona sy ny olona ho tonga anatin'ny firenena manao isambolana ny sabotsy 13 zao amin'ny telora bolakano eto amin'ny fiangonana. Avy amin'ny komity ny angabe amin'ny anaran'ny ary izay rehetra nino dia miray toerana sady ny volana avokoa ny fananany rehetra. Asany apôstôly faharoa ny andiny ka iparalefapolo. Tanterana ny alahady fa 12 septambra riavana ny sakafakabe izay fanaontsika isan-taona ary ny fanomezana fanaontsika noentina natanterana izany koa andray izay fontsika ny totam-piangonana ny tompona raikitra isan'alahady ary ao sekretera fandarà kosa amin'ny andavanandro. Taloha riavana fa fahanomezantsika ao amin'ny danasin-tsara zany no alavrary ny sakafo agabe. Ny mpitandrina Roger Andremisata dia nanoratra boky mitondra ny lohateny hoe fiangonana mpitaridalana ny firenena iaina ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Koa izay reny amin'izany dia afaka manjifa izany ao an-tokotam-piangonana rehefa mirava ray amin'ny ariary ny vidin'iray. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanatanana fitsanganany tena maty no ampadralisiny anareo fa ny malalanay Raymond Ramisa Harbera dia nitomandry ny talata 7 bovotra teo rehefa nivahiny vala amin'ny 20 taona sy 20 taona teto an-tany. Ho ny vadiny ny zana izay misy tiavantsika rahakotsy lofon'enjana Jery sy vola Ramisa Harbera Rifay sy vohirana. Ny nofiny dia voapetraka eny amin'ny sandazany eny amin'ny fasika Tosy ny zoma teo rehefa nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra sy nampariana fianakaviana tao amin'ny Jekerma Andrambato Feizolo Tosy. Family fiangonana no tanterahana ao aorian'ny fampihavahana zao maraina izao. Fiantsoana fahamasinana Tanzania. Ny zatovolany rakoto Avely Gery Ribeli avy eto amintsika misy fitiavana zanak'Tokola rakoto Avely Florent Lina sy Ramatoto Paraso Matilda dia mikasa hampakatra ny zatovovavy Rasamuel Vaso Irelina avy eto amintsika misy fitiavana zanak'Andriamantola Samuel Andriamahazo Roland sy Ramatola Velaso Christine Olona. Ny fanamasina fanambadiana izao dia atao eto amintsika misy fitiavana ny sabotsy 13 aogositra izao amin'ny 5 vola sy sasany maraina. Fiantsoana fahatelo. Ny zatovolahy Rakotomanga Andriana avy eto amintsika misy fitiavana zanak'Andriamantola Rakotomanga Hertine Andriambolaso sy Ramatola Mangason Vazoly Obsohany Malala dia mikasa ny hampakatra zatovovavy Rakotomahazo Onjanahary Fiantsogarena avy eto amintsika misy fitiavana zanak'Andriamantola Rakotomahazo Irina Idy sy Ramatola Ramanavarina Katy. Ny fanamasina fanambadiana izao dia atao eto amintsika misy fitiavana ny sabotsy 12 aogositra 12 sasany atoandro. Fiantsoana voalohany. Ny zatovolahy Andrelina Miartina avy eto amin'ny fiangonana misy fitiavana zanak'Andriamantola Benarfanteny Andrelina Lekona sy Ramatola samy manana bosikapelo Lekona dia mikasa ny hampakatra ny zatovovavy Rabejaona Aitra Ronjava avy eo amin'ny fiangonana Ekara Mangasoava zanak'Andriamantola Rabejaona Andrianjava sy tovovavy Andrianjavy Safonanahay Kristy. Ny fanamasina ny fanambadiana izao dia atao eto amintsika misy fitiavana ny sabotsy 7 aogositra 12 sy sasany. Amin'ny anaran'ny Tompo tamin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy mariky ny teny tsy misy kleny izay iparenareo tamiko. Timoty faharoa voalohany 1:20. Toy izay raha lalana raha vonjintsika misaorana ny faharetana n'Andriamanitra. Amen.
Mahatra mitsakasika mila voalahatra mialoha ny tsodrano ao amin'izay atomboka ny hira voalahatra anaty. Andriamanitra ny fahasahoana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy rehefa niaritra fa ho ina vetivety ianareo dia izy no mantanteraka sy ampiona ary ampitoetra anareo mandihana amin'ny hery ny faherizana. Amen. Hoan'Andriamanitra ireo ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Iray sy ny Zanaka ary ny